amin'ny famolina fitaovam-pamokarana vaventy na ny antsoina hoe conducteur d'engin tao amin'ny Fribeck Fama ambany andrefana no nanatotosana izany. Miofana nandritra ny 2 volo izy ireo ary tsy misy afa-tsy herinandro fotsiny nanaovan'ny cours théorique kely amin'ny fahanan-kapoben'ny mikasika ny moteur. Ny atrikasany tena ny fitoran'ity fiofanana ray volana ity azo antoka fa ho afa miroso amin'ny tsenan'asa avy hatrany ireo mpiofana. Nahita mifaritra azy misy fiantraikany bidiabe mifanitry ny faritra ny vokatra avy amin'ity fiofanana ity ary izy valo amin'ny 7 mirahalahy ireo dia tonga dia opérationnel avy hatrany mitondra ireny tracteur hoentina miasa tany eny ambanivohitra reny. Amin'ny 20 ny volana Aogositra izao indray no fidiran'ny andiany manaraka ho amin'ireo maniry ho matianina amin'izany fivezana ny fitaovam-pamokarana vaventy eto Madagasikara izany. Vaovao sosialy avy any an-drenivohitra ny faritra Atsinanana. Fanadiovana ny tanàna sy ny tontolo manodidina ny asa ireo no nataony ny PDS ny Tomasina vaovao nataony ovain-dondrara eo amin'ny fitantanana izany commune urbaine ny Tomasina izany. Novozina ohatra ny fomba fitantanana ny commune, namboarina ny lakan-drano sy ny fivoahan'ny rano maloto ary dia mitohy isan'andro vaky izany fikarakarana izany miampy ny fikarakarana ny tsena. Fanady adina. Fa miezaka nanadio ny tanàna ny Tomasina ny PDS ny Tomasina Rakotovomaro eo raha vao nasaina ny andraikitra ny fiadidiana izany tanàna izany. Tomasina iray amin'ireo toeram-pitsangatsanganana mahasarika mpizahatany amin'izao fotoana izao. Fa tonga teo ny PDS Rakotovomaro dia nanadio ny Tomasina zany. Fomba sinjoro volana zay tany saiko fotsiny reto zavatra vitsivitsy zay fitaovana Tomasina reto. Eo aloha ny fanadiovana ny tanànan'ny Tomasina, fanasorana amin'ny fako rehetrarehetra ho Tomasina zany. Raha amin'izao amin'ny teny zao, raha mandalo Tomasina tsika dia mahita tanàna madio, tanàna milamina. Faharoa, teo ny tsy fandriampahalemana izay nanjaka tao Tomasina. Niara-niasa tamin'ny mpitandro ny filaminana, ny polisy ny gendarme, ny tao amin'ny commune nanamboatra an'izay. Ary amintsika amin'ny teny zao dia efa manomboka miena zany asan-dahalo sy fandrobana zany Tomasina. Manaraka an'izay eo ny fanamboarana ny tsena izay hitantsika fa mikorontana tao Tomasina teo aloha zany. Amin'izao amin'izao dia natao izay asa nisy man'izay tao Tomasina tamin'ny fandaminana ny tsena zany. Hitantsika fa mandalana aloha mahita fa manomboka misy fiovana zany ny tsena ao Tomasina. Nodiovina koa ny lafin'ny fitantanana eo anivon'ny commune. Ao amin'ny commune Tomasina zany misy conseiller folo ny intime zany. Valo ny MTS anankiray indépendant fa miara-miasa tsara amin'ny PDS Rakotovomaro ireo conseiller ireo. Ny fampandrosoana ny tanàna amin'ny zava-dehibe hoy ny PDS raha nandray ny andraikin'izy. Fa miezaka eo amin'ny famokarana kosa ny mponina ao Ambodilazana izay mangataka moa fa dia mila vahaolana zareo eo amin'izany ezaka izany satria ratsy dia ratsy ny lalana mandehany amin'izany commune Ambodilazana izany izay lalana mampifandray amin'ny lalam-pirenena faharoa. Fanadidina miaraka amin'ny Ninisa Christophe. Antsa miisa 503 velona fambolena sy fiompiana monina amin'ny fokotany 112 mandrafitra ny commune Ambodilazana district ny Tomasina faharoa. Misy amin'ireo mponina ny lavitra ny renivohitry ny commune toa ny fokotany Andasibe miala 30 kilometatra. Miezaka manato ny rehevahoaka amin'ny filany eo amin'ny fampandrosoana amin'ny fiadinan'ny tanàna tariny be ny tanàna Sarotralina Alfred. Tsikaritra ny farisian'izy ireo milofa amin'ny lasa mpamokarana. Ankoatra ny vokatra ivelomany, eo ihany koa ny famatsiana ataon'ny tantsaty an-drenivohitra. Fa ny tena vato misakana ny fampandrosoana any Ambodilazana dia ny faratsian'ny lalantany mirefy 30 kilometatra mampifandray ty commune ity sy ny lalam-pirenena faharoa. Miasimbatrany noho ny fanterany sy ny afitsoky ny toetrandro. Efa misy ny fotoana nahatapaka tanteraka ny famoivoizana vokatry ny fiotrahan'ny tany tamin'ny ampahan'ny lalana. Niezaka nanarina izany ny mponina mpandrarara toe-karena niaraka tamin'ny mpitantana ny commune tamin'ny alalan'ny asa rodobe ka nahafahan'ny fiara tonga tamin'ny tanàna ny Ambodilazana amin'izao fotoana izao. Marina fa mampiasa ity lalana ity ihany koa ny orinasa Jirama izay manana foibe ny toerana ao Avolobe. Avy any Atsinanantsika dia hitodika kely any amin'ny faritra Ambilobe any. Fianakaviana maro kosa no nahita fahasoavana tamin'ny hetsika ara-tsosialy izay nikarakarainy ny zanakavaratra Ambilobe
tao amin'ny dispensaire-ny hôpitaly tamin'ny herinandro iny. Ho arahantsika ny fanadihadiana. Zazalahy kely maherin'ny 510 moralahy no noforainy ny paramédicaux teto amin'ny dispensaire-ny hôpitaly Nambilobe tamin'ny faran'ny herinandro teo. No ny fahatsapany ny fikambanan'ny zanakavaratra tarihan'ny Papa Solé fa fianakaviana maro no mila tolo-tanana hoentina anampiana ireo dia nanolotra maimai-poana mpitsabo ny zanakavaratra ary dia nanome kilalao ihany koa ho an'ireto zaza madinika ireto. Tsy voasambany akory zao no nisy ny hetsika nataon'ny zanakavaratra teto Ambilobe fa dia ezaka efa mitoy isan-taona izany ary mbola ho avy ihany koa ny hetsika manaraka araka ny nambarany ny tompon'andraikitra. Avy amin'ny faritra loatra mangory kosa, roa andro no naharetan'ny atrikasa mahakasika ny fifanakalozana sy ny fampitam-baovao irosoana eo amin'ny fitantanana mahomby ny ala. Manara-penitra sy manara-dalàna ny araka ny fahamarinana moa izany rehetra izany ary dia nitanterahana tao amin'ny hôtel Paradis du Lac Ambatondrazaka araka ny vaovao ampitain'ny namana Michel Adera. Tomponantoka tamin'izao atrikasa izao ny foibe fanaraha-maso ny fahamarinana izay niarahana ny farimbonany tamin'ny ONG fandrosoana taty an-toerana. Ny faritra atsimo sy ny atsimo atsinanan'ny distrika Anosy-Beanala sy Moramanga no ahitana velarana aty alabe indrindra ato anatin'ny faritra. Moramanga manokana dia manana aty ala velona 4,1 alina sy 1 hetsy hektara. Lasa fomba fanaon'ny mponina ny tetikala, ny tavy ary ny fitrandrahana ny ala tsy ara-dalàna izay nanapotika izany faritra izany. Ka izao atrikasa izao no nanomanana mpanara-maso hiady amin'ny tsy fahombiazana amin'ny fitantanana ny ala. Tanteraka ny tanjona satria nidina taty tamin'ny fidirana voalohany izay dia nisy dinidinika niarahana tamin'ny fiarahamonim-pirenena izany mikasika ny mpanara-maso matianina. Koa rehefa nijerena zany ny tao aorianan'izay mpanara-maso matianina izay dia tonga amin'ny sehatra dingana fanosana zareo zao mba ho mpanara-maso manaitra zany ny namana ao am-piarahamonim-pirenena eto Alaotra Mangoro. Fandalàna ny soatoavina mitondra vokatra tsara ho an'ny be sy ny maro no fanamby ka anisany notakiana tamin'ireo mpizaika ireto ihany koa ny fomba fanehoana ny fahaiza-miaina, ny